hoan'ny Andriamatoa PM fantatray fa olona nitendrena Andriamatoa PM teo amin'ny toerana kanefa izy antoka eto tendrena zay misy andraikitra omena azy mpanaovina anazy kanefa le andraikitra mpanaovina azy amin'izao tsy vitany akory ny tsina zany fa ny fifidianana de amin'ny fifidianana io kanefa manao resaka politika be loatra Andriamatoa PM hafatra omenany Andriamatoa PM hoe lefa tsy ho vitanao ny andraikitranao amin'ny any andrenanao miangavinanao mba hitsaitsaiky moramora ametra-pialana hiala teo amin'ny fitondrana Andriamatoa filoham-pirenena izy nanendrena Andriamatoa PM eo amin'ny fitondrana lefa tsy mety ny ataony live teo izy manana décision afaka hakanao azy teo satria efa manakorotana ny firenena loatra le conclave rapitro aloha fahitako anazy de tsy fantatra moa zany zay ivoaka eo rapitro amin'ny décision zay ho raisiny io fa ny fahitana azy de zao no lasa ny premier ministre indray no lasa filoha mpitantana ny teteza mity amin'izao de tsy mety nanahy angamba teny tsotra sy fohy fotsiny fantatray tsara fa ny communauté internationale la hoandamosiny premier ministre ka aoka reny tandrazana tsy havita fa rehefa tsy mahavita aleo mametra-pialana zay angamba nana ny fahitako ny toetra politika amin'izao fotoana zao tsy maro mafanafana izy zao fa ny afatra tiako ampitaina zany ho an'Andriamatoa filoha hoe izy no efa natolotry ny vahoaka tamin'ny tolona tamin'ny 2024 ka tokony ho raisiny ny andraikitra tokony hanendry izy zay olona tena mahavita ny ampandeha tsara ny fifidianana zay ny hitako hoe mety vahaolana afahantsika mandroso amin'ity fifidianana zany conclave zany aloha raha ho anahy manokana tsy zany intsony ny vahaolana efa taraiky loatra zany tsisy lavana zany intsony fa ny firenena mila mandeha mila mandroso amin'izao aloha amiko aloha ny fiombonam-be resam-pirenena de natao hiara-miasa fa tsy natao hibaiko ny fitondrana malagasy ka aleo ny vahoaka hifidy zay olona tia nitondra ny firenena fa malalaka ny malagasy efa leo amin'izao crise zao zay aloha no fahitako ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana zao amin'izao aloha misavorovoro be ny raharaha amin'izao tsy hita nombany na à gauche à droite fa zay vahoaka madinika dia sanay ny milaza fa tsy tokony hisy olona afaka isakana an'io processus efa mandeha io fa raha misy le olona manao blocage an'io famahana ny crise io aleo izy miala moramora na izy satria ny vahoaka malagasy mila miaina ao anatin'ny filaminana mila miaina ao anatin'ny fandrosoana